Kolonely Patrick Rakotomamonjy dia nahato amin'ny asa izay mahatalemisana ny Brown fandraisana fitarenana azy tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony malagasy an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanesorana any Kolonely Patrick amin'ny asany no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. ENS Toamasina maniry ny ho tafiditra ao anatin'ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana ireo mpianatra izay nivoaka andiany voalohany tao amin'ny école normale supérieure de Toamasina ka izay no antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao ny amin'izay mba hitadiavam-baholana amin'izy ireo zay ny amin'ny mba handraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana izay. Eny marina tokoa izay satria efa maro ireo izay nivoaka sy navita fianarana nefa toa mbola tsy mahita asa sy tsy mety tafiditra ho mpiasa-panjakana ihany hatramin'izao fotoana izao ka izay ny tokony tadiavana vaholana araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany. Valanaretina impox efa maro ny olona sitrana fa araho maso akaiky manodidina ny 410 hatramin'ny 20 andro eo ny faharetany fitsabonana olona iray izay mitondra aretina impox arakaraky ny fahavoazany hoditra sy ny fahasarotany hoy ny fanazavany profesora Mamrandria izay mitondra teny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka momba ny aretina ny endranjadrako izay fanazavana izay. Rehefa sitrana miverina amin'ny laoniny ny hoditra dia averina mody any an-tranon'izy ireo ary efa maro no sitrana teto amintsika fa araha maso akaiky araky ny voalazany hatrany tsy atahorana hamindray intsony izy ireny ka tsy tokony ahilika rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina fa na izany aza dia tsy mbola mahazo manao firaisana aranofo mandritra ny 12 herinandro ireo olona izay hita sitrana efa nandalo an'izay valanaretina impox izay satria hita sy tsy maty ao anatiny tsiranok'olombelona efa voan'ny virus mandritra ny izay 12 herinandro zay hoy ny fanazavana hatrany ka noho izay aleo mitandrina rehefa sendra ny olona efa tratran'izay valanaretina impox izay hatrany. Fanomanana voka-pikaroana maro ireo sekoly doktora izay tsy nanaraka ny fenitra akademika mialohan'ny fanomezana lalana ny amin'ny fanomanana voka-pikaroana azona maripaizana doktora sy habilitation à diriger des recherches hoy ny anivon'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-science. Ity farany izay mampatsiahy fa ny fanomanana doktora dia maharitra 3 taona farafahakeliny tsy maintsy misoratra anarana isan-taona ny kandida ary tsy azo atao mihitsiny ny manambatra ny fisoratana anarana ho amin'ny taona maro. Ny mpangataka ny maripahaizana HDR kosa dia tsy maintsy efa manana maripahaizana doktora na ny maripahaizana mitovy aminy hatramin'ny 3 taona farafahakeliny. Tsy azo mena fahazahoan-dalana hanohy voka-pikaroana raha tsy voahaja ireo fenitra akademika izay miantoka ny kalitaony vokatra mitarika any amin'ny tsy fankatoavana ny diplôma ny tsy fanajana ireo fepetra izay voarakitry ny lalàna manan-kery. Hisy ny fepetra ho raisina raha voamarina ny tsy fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra hoy ny anivon'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-science ka noho izany dia tokony hanaraka an'izay fenitra sy lalàna izay napetraka izay avokoa izany ireo rehetra manampikasana ny hanohy an'izay doktoran'izay sy ny maro hafa. ENS Fianarantsoa nahitana taratasy sandoka fanamarinana fandoavam-bola tany anatin'ny taratasy momba ny fandraisana mpianatra efa nandraisana fepetra ireo nanao ny hosoka raha ny fanazavana trany nampitandrina araky izany ny anivon'ny sekoly ambony ENS Fianarantsoa manoloana ny zavanitranga ary nilaza izy ireo fa tsy azo raisina intsony ny ticket de borne hanamorana ny fanamarinana ny fandoavam-bola aorian'izao fanambarana izay nataon'izy ireo zao. Misy ny mpianatra dia efa tena mahita hirika mihitsiny amin'izay fanaovana risoriso sy ny fanaovana zavatra mamoafady sy tsy manara-dalàna tahaka an'izao niseho tany amin'ny ENS Fianarantsoa izao. Moto ny fandona teny merina fovoany talata maty indray olona iray no namoy ny ainy maty tradrano
Sokotera miisa roa no nifanena samy nandeha mafy no nifandona teny Merina Fovoany commune Ambanivohitry ny Talatamaty amin'ny lalam-pirenena fahavatra iny tamin'ity herinandro ity hatrany. Marina fa samy nanao tainginy telo izy ireo araky ny nambarany nanatry maso ary mbola nanray alcool ihany koa iretsy farany. Vokany matitra drano ny iray tamin'izy ireo raha naratra mafy avokoa ny dimambiny izay nentina nihazo ny hôpitaly ny Raha. Nentina tao amin'ny tranopaty ity hôpitaly ity ihany koa ny razany ilay namony ainy tao anatin'izao loza famovoizana tamin'izay fifandonany moto izay. Ka nianatra rehefa nahazo alcool ry tanora isany aza manaiky hanao taingy telo na ihany koa handeha mafy miaraka amin'ny moto izay fa aleo matory na ihany koa mijanona amin'ny toerana nahamamo rehefa nahazo alcool izay satria matetika ny olona mahazo alcool dia tsy misy fitandremana mihitsiny ao anatin'izay fitondrana motera izay. Ka izay indrindra no tokony hitandremana mafy fa ny aina dia tsy ananampiry satria lahatokana io aina io. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika any Raha Kolonely Patrick Rakotomamonjy izay Noesorina amin'ny asa izay nanendrena azy nandritra ireny fanavozana teo ireny. Amin'izao mantsy dia mandeha be ny resaka amin'izay fanesorana any Kolonely Patrick Rakotomamonjy amin'ny asany izay satria maro ny tsy nanampo an'izay fanesorana azy zay araky ny fantatsika sy hitantsika raha teo dia izy ilay lohandohan'ny tarika anio tolona io satria mbola tsy nisy akolo ny tolona dia efa nasahy ity manamboninahitra malagasy ity no nitoroka ny zavatra tsy mety rehetra izay nataony fitondrana teo aloha ary izay isany naiky isamborana azy mihitsy tamin'izany fotoana izany fa tafaporitsaka mony teniny ary nandositra rehefa aveo. Ka nambarany tao anatin'izay horonan-tsary marobe izay nalefany tamin'ireny fotoana ireny dia tsy hainaiky lehibenana hatramin'ny farany izy ary vonona hiady hatramin'ny farany izy ao anatin'izay fiadiana amin'ny tsirariny sy hiadiana amin'ny kolokolo izay avolenta izay misy ao Madagasikara izay. Noesorina tamin'ny mahatalemsahana ny Brown fandraisana fitarenana azy izy ny onivy ny fiadiana ny fanavozana ny Kolonely Patrick Rakotomamonjy araky ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra. Ka izay indrindra no mpametra-panontaniana amin'ilay hoe moa ve diso mahitsy fijery loatra ity olom-pirenena ity no antony nahatonga an'izay fanesorana izay sa tsy nahavita ny asa sy adida manandraikitra izay nankinina taminy izy tao anatin'izay roa volana voalohany izay ny Asany izay. Ka mandeha ny resaka etseroa amin'izao fotoana izao ary samy milaza ny heviny avokoa ny voaka malagasy rehetra manoloana an'izay rehetra izay. Fa io moa zany toerana ifandimbiasana fa tsy misy toerana napetraka ho mandrakizay izany ka dia isorana azy amin'ireo ezaka rehetra izay nataony ary aingane mba hazo toerana hafa ihany koa izy ao anatin'izay fanovana rafitra izay misy ao Madagasikara izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompo lasy tompo vavy misoratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahito isan'andro. Tompo lasy tompo vavy baka sitraka dia mirary soa.